midera ny jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Haleloia. manasa antsika rehetra hiaraka iombobavaka ankehitriny. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitro, manolotra ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra ho anao zahay noho ny sabata fitsarana zay omenao ankehitriny. Anao ny sabata ary tompon'ny sabata ianao, kanefa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia nomenao mba hitsara anay miaraka aminao zany sabata izany, ka andraisanay fitahina avy aminao. Misaotra indrindra tompo, ary sy ny Fanompoam pivavahana zay ho tanterahanay ankehitriny dia raiso ary akasitrao ho toy ny fanatitra eo amin'ny seza fiandrananao anay izany. Ny hira federana zay ho asandratra ihany koa dia ho toy ny hanitra didikazo manimpofona zay miakatra any amin'ny seza fiandrananao, ary ny vavaka zay asandratra dia ho akasitrahanao ary hoenonao sy hovalinao ane mandritra ity sabata ity. Atsay aminay azy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy tomponay, fa tononona amin'ny anarany ireriany ny vavaka. Amen. Manolotra ny arahaba mba ampirarintso ho anao zay manaraka izao Fanompoam pivavahana arahana eto amin'ny radio Aziz sy ny page Facebook izao. Ny fitahin'Andriamanitra, ny fitiavany ary ny famindrapony ane ho amintsika tsirairay avy. Ho fanomboantsika izao fotoana izao ary dia andeha ataontsika ny laharan-kira 1:30 fa 1:30. If
manokatra ny tenin'Andriamanitra isika ary hiara-maka izany izay voasoratra ao amin'ny Genesis 2:20 ny andininy voalohany. Genesis 2:20 ny andininy voalohany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Mbola hotohizantsika izany vakiteny izany izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 9:9 ny andininy 4:20 sy ny 5:20. Manao hoe, fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Manasantsika rehetra hiaraka hivavaka manitry tena eo am-pandolena isika koa hiroso amin'izany isika izao. Andriamanitra rainay mpivitiavana sy tsara indrindro, midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zay. Ianao lay tompon'ny zavatra rehetra, maefa ny zavatra rehetra, kanefa namindra fo taminay, izay tsy nitsinina akory, mpanota tsy mendrika. Mankalaza anao zahay, misaotra tamin'ny fitahiana rehetra nomenao, sy ny amin'izay mbola omenao anay amin'ny ho avy rehetra. Ankehitriny nefa izay dia mahatsapa ny tsy famendrehanay. Mpanota, mety iza raha io hamela ny elokay, mamindra fo amin'ny mpanomponao rehetra zay manaraka izao fandakana izao. Ary eo ka ny fanahinao hanapaka mandrakariva aminay, ka ny sitraponao no tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Amin'ity zabata ity dia mahatsiaro manokana ireo namanay izay tsy salama izahay, marary. Ianao jery azy manokana, ataovy mahatsapa ny fanatrehanao, ka hitombo ny fanantenany, ary ny fitsapona izay tanterahana dia izy vokany tsara izany. Ao koa ireo nandalo fahaserana na maro, sahirana sy mijaly. Jereo amin'ny fomba manokana tompo, aza velo kivy fa toano tsy ho reraka. Ary ny fiainana rehetra dia apetraka eo am-pelatananao. Ka ity sabata ity dia sabata fanasitranana, sabata famelan-keloka ary fitahiana ho anay. Minaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tonga amin'ny fitaom-pivavahana amin'ny alalan'ny ampafolony sy fanatitra isika, koa anomboana izany dia andeha omena sekondra vitsy isika ahafahana manomana izany. Aorian'izay dia isy vavaka mangina. Amen. Fahatsiarovana mamy hatrany no tsaroan'ny Pavel Goya rehefa mieritreritra amin'ny fiainany tao an-tranon'ny ray aman-dreniny fony fahazazana. Fiainana tsotra izay no azo amaritana azy. Tsy mba nanana fiara tsara tarehy, na trano lafo vidy, na fanaka lafo vidy izy ireo, na dia mpandraharaha tamin'ny fanorenana trano aza ny asan'ny rainy. Hoy manko ny rainy tamin'ny reny mandrakariva, tsara kokoa ny manohana ny asan'Andriamanitra, satria izany no arentsika,
satria tsy mitondra na inona na inona makany an-danitra itsika afa-tsy fanahy. Indray andro ny rainy rehefa nody tao an-trano avy nanorina tranona sekoly anankiray dia nitondra vola mitetina $5,000. Ny kaondohy ny dada sy neny tamin'izay ho Pavel ny anaovana io vola io. Tapaka tamin'izay fa ny 700 ny vola io dia omena ny fiangonana anorenana trano fiangonana ary 100 ihany ny hijanona ao an-tokantrano sao misy ny amehana. Malala-tanana ny raiko sy ny reniko i Pavel ary matetika izy nanao izany ho amin'ny vola rehetra izay miditra tao an-tokantrano. Ankehitriny ary ahoana ny fomba ampiasain'Andriamanitra antsika tsirairay avy mba hanana fiainana tsotra tahaka amin'ny Pavel ary ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana? Ry ray aman-dreny, aoka antsika hampianatra ny zanakitsika mba ho tia manome ary indrindrindrindra halala-tanana amin'ny fanohanana ny ampafolony sy fanatitra sy ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana mandrakariva. Hoy ny tenin'Andriamanitra manko ao amin'ny Mateo 4:20, fa izay toerana ny arenao dia any koa ny fonao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra masina sy tsara indrindra ny danitra, misaotra anao izay fa nomenao toe-tsaina ahay hanampy ny hafa ary hanohana ny asanao. Izany rehetra izany dia natao voninahitra ianaranao ihany ary engany eny tanora sy ny zandry sy zanaka mba hanohana ny asanao hatrany amin'ny alalan'ny ampafolony sy ny fanatitra. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ny hanonana ny vavaka. Amen. Ao anatin'ny feokira no anaovantsika ny fanatazana ny fanatitra. Andeha ataontsika ny hira fa 700 hanolorantsika ny ampafolony sy ny fanatitra. Ny fanatitra entina Gaisueke uamina ni fitaiana. Amen. Miarabarakizy, tonga amin'ny fotoana manokana izay andraisantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra natokana ho antsika indray isika rakizy. Mialohan'izany nefany toy ny mahazatra antsika dia andeha isika hiaraka anao an'ilay hira hoe oramamy. Oh,
tadidinareo ve le toko sy andininy zaraina ho atsika? Ie, misy tsy mahatadidy kanefa n'izao andeha losika hivavaka. Akipy-taholiny maso dia akombona ny tanana vavakintsika. Andriamanitra misaotra anao zahay fa nomenao izao fotoana manokan'izao mba hianonay ny teninao. Ampianaro izahay aoka fanahinao hiasa ty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tadidy ve le toko sy andininy? Matio 9:1-10 sy 15. Efa naheno an'izany teny izany ve nareo hoe mamela heloka? Hainareo ve ny dikany? Andao angelo ho arahantsika amin'ny alalan'ity tantara ity ny mahakasika an'izany hoe mamela heloka izany. Tsara kilalao. Oe mahafinaritra be eto amin'ilay bozaka eto amin'ilay sabakolo rindra. Hoe sabakolo indri. Jereny ena tsara. Takbizony ena. Anako tia be. Mahafinaritra be milalao boza. Nena zao anjairako akanjo mbola any ve le lamba andry mangamanga iny? Antraso aloha mbola mila laina keo. Nena koa alaiko fa ndao tsika anao manjaitra e. Anjairana akanjo sabakolo tsika. Ndao. Ndaso aloha alaiko Rindra aizy ndrifany aty? Ai tiaka. Ai, Nako atao zany sabakolo tsika. Wai, miandrina ny zairany. Nena zao ataoko costume. Nena zany ataoko robe kely. Ataoko manjakely nena sabakolo. Ndao ary zairany. Ie. Anjay, tiako be ny indrindra koranga netiny ihany le izy Ianjo? Jirenjiny ana efa tady ho vita fa mbola tsy vita kio. Nena nefa efa vita fa zao fotsiny mila asina fekibo le izy. Ye, andraso aloha fa hitandry zany me mamanay bombo. Bombo dia misy ruban mangamanga nitovy an'ireto lambantsika roa reto fa andraso alaiko dia ohatra mety zao zany mety amin'ny tsara be dia ataoko fekibo amin'ilay costume. Alavangana fa apetrako loty. Aiza koa rindra rehefa hoe ankanao tikile iza tsara be mety be amin'le akanjo namboarindrio an'le sabakolo. Vita velo le akanjondry. Anky mbola tsy vita fa zaka irelaka. Andraiky dia ahoana anao kilalao vavaonjay. Ndao aloha ilalao zavatra vavarelaka be amandraitra. Ndao ary apetraka aloha le kilalao. Ie, ny an sabakolo koa fa napetraka aloha. Io kia ndao kitsika anao antia jereny na le vato kely ana eto. Ndriko iny asa teny anaty. Tsara kilalao. Mahafinaritra milalao tiako rindra ndriko tiako ndry. Diko kinamako be mihitsy akia. Tena mahafinaritra. Ye. Hoe misy rivodrivotra Misy mahafinaritra. rivotra zany tiako be mihitsy Ka ingaiko tsako ny antanako mahafinaritra ve? Nefa mipetraka tsara io. Ye, tiako le rivotra. Mahafinaritra kipetrapetraka izao. Zako ki zany ohatry nona. Nona be ki andao ki. Efa tandro be ngamby zao e? Ye, sao dia be taniny aty tsika. Aiza moa sabakokotra aloha ka dia ohatra aloha. Ndraiky fanakaizakiny rubanko teo. Faiza le ruban? Any amindry any le iziko. Ndraiky tiako be iny ruban. Nalaindry le izy. Nafendry. Any me hoainga ndriky mangalatra fotsiny. Siry tsara reto daholo le zavatra nentiko teo fa tsisy ruban zany eo.
tsisy hoaty tsy nakazany kizarindra ka tsika fa tsisy afa tsika sindrirera ngety teo e efa hoe tsy nakafa nampirindriany ambadika angamba jiary efa hitako tsy ritran'le izy teo atao kinako ruban fa tota be andry ratsy be iny ji ratsy avoakandy ainga zay de tsy namako tsony mihitsy nji de tsy miresaka amindry mandrakizay sa avao aingana fa mankalatsy matsika be mantenga fotsiny za koa rehefa tsy ovendrisany tenydry zany de za koa tsy niteny amindry tsontsonko ji ratsy fanandy ji zay fe za tsy nakan'izao a tonkavondry zany ka zany di mandeha modany za oa tsy nakan'izao a ji mpangalatsy namako tsony ji tena sany tanako tsony tanako namako benke izy inzay malahelo piafa izy andaingapeo fotsiny de lasy fa naleko le rubon efa tsisy an'izany koty malahelo de hoyazany lo andray yanja kosa ranga tena tsy lasa mihitsy ny nataony anja mangalatra fotsiny tsy ritrany iny rubanko tsara tare iny tena laheloko mihitsy aloha iny e marary mihitsy ny lohako nakaizary zao zao efa herinandro be zao veranga sady tsisy namana tsisy milalao teto zao le toerana ny lalaovanay nefa nafinaritra be mihitsy kilalao iny malahelo mihitsy azany way mandrivotra be ny andro way iny latsaka avy eny amin'ny hazo way marina mafy tena tia le ruban tena tsofondrivotra le izy tamin'iny afa-baraka marina losy zany tena nanendrikendrika ny anja tsy fanahy loatra za ty ka tena menatra be andraso tena alaiko ty de hoetiko any amin'ny anja tena ody aloka ody Yanzo ohatro feo azy indra rindra any anaty dry manao ny anja manao any yanzo fonakiza ahoany tiky le ruban fa taiza tsy fondrivotra kia fonakiza fa ratsy fanabe tamindry nanendrikendrika andria fonakiza yanja de zao kia alao kity ameko andria hany de zao tsy satria foko andry fa za rasaika namoy andry namako be mihitsy de aleoko iny mihitsy namena andry de amizay mananamana fa tiako be ngendry e tandriko nge tiako be aleo mamela andriky za rindra tsy mitana alahelo andry zao fa zao aleo kiza raina roa ty de samy manana ty ange ohatra ny lava ihany de amizay samy misy ny saribakolotsika roa e zany ve endrasy loha za ka eto de tapahatsika roa ty zay faly be marina ay anja kidy tsara fanabe ay zary zay safanana ray apitsika de atao amin'ny saribakolo de amizay nitovy ny saribakolotsika ndriky namako be fanakindia sotra ndriky nakatia nanana namana ihany za fa nalahelo mihitsy tanzay trisana le saribakolo zany ao le isa de fa kasisa de vita de asehoko anjy andray zay ny tantarany ianja sy rindra rakizy
tena ny famela heloko izy a tsy mifananiana nefa le fahadisoana fa efa nanao adisoana izy amintsika nefa nanao adisoana fananiana ve mety tsy mifananiana koa ô ie fa amin'Andriamanitra rehefa fahadisoana dia fahadisoana ka rehefa misy diso dia mila maninontsika mifona mila mangataka famelan-keloka mifona amin'i Jesosy ihany koa kanefany a arak'ilay toko sy andininy izay nizarainantsika ao amin'ny Mateo toko 9:4 sy ny 10 manao hoe raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olonareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo rehefa hifona amin'i Jesosy zany tsika rakizy dia mila mamela ny hafa aloha ary mila mifona ihany koa ny amin'ny fahadisoana izay ataontsika dia afaka mamela antsika Andriamanitra zay le hoe famelan-keloko tena zava-dehibe io rakizy ka raha misy manao ny tsy mety dia mifona izy na amin'ny dada sy neny io na amin'ny namany io na amin'iza dia rehefa vita izay dia mifona amin'ny Jesosy dia raha ohatra ka nisy nanao fahadisoana indray taminareo dia mamela ny fahadisoany hafa dia avelan'Andriamanitra koa fahadisoanao zany mino fa andray fanapa-kevitra isika hamela ny fahadisoany hafa dia hifonany amin'ny fahadisoana ihany koa amin'izay dia tahian'Andriamanitra sy avelan'Andriamanitra dia mirary soantsika rakizy dia endry tsara daholo Ni fiaina neto antany mandalo miseraniany kati anakinando zari ampamoifo ni miankina mitra izay no filamatra kati ampanany wavy eo antanany layavo timbatakachini sana ni fitantanana rirai ninu na iseu te anao numifei yanao befananandrana ni atsara ni tomponao leibe ilay fitiny Zayarakamini kasakiana wanandana sarani tumpuleibe andramukazaonya benefiti yavani sarani tumpuleibe sambacha ize manana fialufanamini andramukazaonya benefiti yavani sarani tumpuleibe sambacha ize manana fialufanamini timbatakachini sana ni fitantanana rirai ninu na iseu te anao numifei
mananandrana miatsara ny tomponao lehibe ilay fitiny meteza iaraka aminy kasankianao anandrana mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika ry havana malala tratsy zao sabaty izao tsika ary indrindra mbola handraisantsika ny ten'andriamanitra amin'ity sabaty ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao mandrakariva andriamanitra ne hita ianao ary anome ny fiadanany ho anao mandritra izao sabaty izao eny mandritra ny androm-piainanao zay iarahanao mandeha amin'ilay andriamanitra tompontsika loha hevitra lehibe zay noraisiny foibe maneran-tany teny filamatra lehibe ihany ko zay raisina ary voizina manerana ny fiangonana rehetra avy ana foibe maneran-tany ao anatin'ny 5 taona hatramin'ny taona 524 dia mifantoka am'izay teny baiko na teny filamatra na loha hevitra mety daholo zay lazantsika azy ny zavatra rehetra zay ataotsika ary ny fisainatsika rehetra ny hery manosika atsika tsiraray avy dia mifantoka amin'io loha hevitra lehibe io dia lay amin'ny teny anglisy ilazantsika azy zany de avy eo dikatsika lizy amin'ny teny anglisy de le teny manao hoe I will go amin'ny teny anglisy ary raha dika amin'ny teny gasy de hoe andeha aho zay zany lay loha hevitra lehibe zay noraisiny ny foibe maneran-tany ao anatin'ny 5 taona andeha aho I will go ary zay no andrasana amin'ny tsika tsiraray avy amin'ny mamra tsiraray avy amin'ny olona tsiraray avy dia izay fanapa-kevitra izay hoe andeha aho ny fantanina lehibe zay mipetraka de hoe andeha ho aiza ary andehanao inona dia misy valy te zay azotsika omena amin'ity sabaty ety voalaza ny ten'andriamanitra fa andeha tsika maky tokosy andiny vitsivitsy anomboatsika ny afatra amin'ity sabaty ety amakytsika eo amin'ny genesisy toko fahadimy genesisy toko fahadimy ny andiny fa 4 ahoana voalaza ny ten'andriamanitra misy olo anankiray zay voalaza eo fa niarana andeha tamin'andriamanitra genesisy toko fahadimy andiny 4 de ozy izy ary niarana andeha tamin'andriamanitra ianao ka tsy hita izy fa nentin'andriamanitra mahafinaritra le voalaza ny teny niarana andeha tamin'andriamanitra enoka ozy izy ary efa niarana andeha tamin'andriamanitra enoka de zavatra nseho tsy hita izy fa nalain'andriamanitra izy nalain'andriamanitra izy ry havana milala ny olona anankiray zany rehefa manapa-kevitra ny iara-mandeha amin'andriamanitra dia ny hafarany dia alain'andriamanitra izy aza dino zany tenin'andriamanitra izany rehefa miara-mandeha amin'andriamanitra ianao dia ny hafaranao dia alain'andriamanitra ianao mahafinaritra zany satria misy miteny manamafy an'izany any amin'ny jaona toko 7:10 ny andeny fa voalohan'ny katramy fahatelo ane manamafy an'izany zay tokosy andiny efa mahazatra atsika izy io hoe lay teny jesosy hoe aza malahelo mifonareo minoan'andriamanitra ary minoa iq ao an-tranony raiky de misy fitoerana maro raha zany dia efa laza taminareo fa handeha anamboatra fitoeranao anareo raha handeha anamboatra fitoeranao anareo aho eto zany de jesosy indray no hoe handeha jesosy ary jesosy handeha any an-danitra hanamboatra fitoerana rehefa andeha anamboatra fitoeranao anareo izy izy ary andeha anamboatra fitoeranao anareo jesosy dia ho avy indray ka handray anareo mario tsara ilay teny handray anareo ho any amiko de zay zavatra aseho tamin'ny anao ka rehefa niarana andeha tamin'andriamanitra izy dia nalain'andriamanitra izy nentin'andriamanitra izy zay voalaza genesisy toko 5:4 ndao jery
olona anankiray faharoatsika genesis toko fahenina andininy fahasivy ahoana indray voalazany ten'andriamanitra genesis toko fahenina andininy fahasivy zao voalazany teny ary zao no tantara noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy eny mario tsara indray ty teny ty niarana andeha tamin'andriamanitra noa ry havana malala mazava ny voalazany ten'andriamanitra voalaza eto makasika noa fa le tapany farany amin'ilay toko sy andiny de milaza hoe niarana andeha tamin'andriamanitra noa ozy izy niarana andeha tamin'andriamanitra noa de ohatra nahoana le hoe miara-mandeha amin'andriamanitra de azavainy leo ambony le izy leo aloha zany manazava azy de ozy izy hoe noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy izany miravana malala ny atao hoe miara-mandeha amin'andriamanitra satria mety sahiratsairako isika angamany manontany hoe ahoana moa zany le hoe miara-mandeha amin'andriamanitra inona ny atao sy afomba hoana sisisa ten'andriamanitra ihany manazava anazy noa zany de voalaza eto hoe niara-nandeha tamin'andriamanitra de ohatra ny ahoana le hoe miara-mandeha amin'andriamanitra ohatra nahoana ny fiainana rehefa miara-mandeha amin'andriamanitra lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny mpiarabelona aminy olona anankiroa zay voalaza ny ten'andriamanitra hoe niara-nandeha tamin'andriamanitra izy niara-nandeha tamin'andriamanitra andeha ijery olona fahatelo isika ary fantoka amin'ity olona fahatelo itya ny afatra zay ho ampitaina amin'ity sabata ity ao amin'ny genesisy toko faharoambefolo genesisy toko faharoambefolo de ovakitsika ny andininy voalohany ahoana voalaza ny ten'andriamanitra genesisy toko faharoambefolo ny andininy voalohany zao voalaza ary Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ny rainao hakany amin'ny tany izay hasehoko anao ry havana malala eto dia miteny mibaiko Andriamanitra de mibaiko any Abrahama Andriamanitra eto hoe mandehana miala voalaza eo hoe amin'ny taninao ny havanao sy ny trano rainao sisisa hakany amin'ny tany izay ho asehoko anao ny fantaniana zay le napetratsika tamin'ny voalohany zany le hoe andeha aho I will go de le hoe andeha ho aiza anao inona de eto de voalaza ny valy zay fantaniana zay de voalohany indrindra zany de zao tsy le hoe handeha ho aiza fa ny voalohany indrindra de voalaza eto de hoe mandehana miala zay voalohany mandehana miala fa tsy hoe mandehana makary fa miala aloha miala misy zavatra ialana zany voalohany indrindra ry havana malala tsy afaka ny andehanao raha tsy misy zavatra efa nialana satria mety ao anatinao ihany ny fanirinana hoe za de tapa-kevitra ny hiara-mandeha amin'Andriamanitra kanefa zavatra miseho mety mbola voafatotra ianao mbola misy zavatra mamatotra anao de mila ialana mila miala aloha zay va afaka mandeha miaraka amin'Andriamanitra mazava ho azy ry havana malala inona moa zany le ialana inona le ialana tsy nafa ny fahotana tonga de tsotra ny valiny ny fahotana zay le zavatra ialana fahotana voalaza eto hoe amin'ny Abrahama hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao izy hakany amin'ny tany izay ho asehoko anao mety misy zavatra zany zay mety mitazona anao eo amin'ny taninao mety misy zavatra zay mitazona anao ny havanao mety misy zavatra mitazona anao eo amin'ny trano rainao de miteny Andriamanitra hoe mandehana ialao reo zavatra reo dia mandehana ianao hakany amin'ny tany zay ho aseho azadiny koa le teny eto
fa le toerana zay andehanana dia Andriamanitra ne no mahafantatra le toerana zay andehanane. Izy malala i Abrahama tsy mbola nahita an'le toerana sady zay le izy tsy mbola nahita an'le toerana ne Abrahama fa Andriamanitra no mahalala le toerana. Zany koa ne voalazany ten'Andriamanitra ry havana malala haitsika tsara fa tany Kanana le voalaza eo, le toerana de tany Kanana de ohatran'izany koa voalaza ten'Andriamanitra sady zany voalaza any amin'ny toko hafa amin'ny baiboly hoe zay tsy mbola hita maso zay tsy mbola hita maso na reny sofina na niditra tao am-pony olona no efa ny manin'Andriamanitra ho atsika. Tsy mbola hita maso na reny sofina na niditra tao am-pony olona, zay no zavatra zay efa omany Jehovah atsika. Tsy mbola hitatsika ne zany hoe Kananany lanitra izany tsy mbola hitatsika ne zany toerana izany tsy mbola hitatsika ne lay toerana zay namboariny Jesosy fa eto Andriamanitra de miteny amin'ny Abrahama hoe mandehany ianao miala eto amin'ity tany ity ka makany any amin'ny tany zay ho asehoko anao. Ry havana malala, tsotra ihany ny afatra zay tia nampitaina amintsika zany amin'ity sabata ity de ny hoe ny planin'Andriamanitra any amiko sy ny aminao, ny amintsika rehetra, ny planin'Andriamanitra ny amintsika dia ny hoany amin'ny tany Kanana. Zay ny planin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainatsika zany dia ny ho tonga any amin'ny Kanana. Zay ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainako sy ny amin'ny fiainanao. Mahafinaritra zany. Ary ny zavatra mahafinaritra ihany koa de zao Andriamanitra mihitsy no manao ny fomba rehetra mba hatanteraka an'izany planina zany. Raha miresaka izy, raha mibaiko izy hoe mandehany ianao miala eto, miala, misy zavatra ialana. Zay fatatsika fa le fahotana no ialana, tsy maintsy ialana ny fahotana. De Andriamanitra mihitsy no manampy sy manome vahaolana mba ahafahantsika miala am'le fahotana ka ahafahantsika mandeha makany amin'ny Kanana. Andriamanitra manafaka atsika amin'ny fahotana mba ahafahantsika mandeha ka ho tonga any am'le Kanana. Ry havana malala, mahafinaritra n'le voalazany ten'Andriamanitra. Raha miteny amin'ny Abrahama Andriamanitra hoe mandehany miala ka makany amin'ny tany zay ho asehoko anao, de aza dino fa zay zany ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainatsika. Le teny filamatra de le hoe I will go, ande aho, ande aho. Inona nataony Abrahama rehefa niteny Andriamanitra hoe mandehany miala eto ianao, eto amin'ny tany ny havanao sy ny taninao sy ny havanao sy ny rainao hakany amin'ny tany zay asehoko anao. De inona nataony Abrahama ao amin'ny andin'ny faefatra tapany voalohany de ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra, andin'ny faefatra tapany voalohany, dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy. Mahafinaritra. Naniny Abrahama? Nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah. I will go, andeha aho. Ahoana ny amintsika tsirairavy? Vonina ny andeha ve isika? Vonina ny andeha ve isika? Ry havana malala. Fa zao misy lesona lehibe zay horaisika avy amin'ny Abrahama rehefa nandeha izy araka amin'ny nolazain'Andriamanitra. De inona ny nataony? Ndao jerevantsika ny 15. Inona zavatra nataony Abrahama? 15. Ary Abrahama nitondra aniza ny voalohany eo, nitondra ny Sarai. De iza Sarai? Vadiny. Ry havana malala. Rehefa mandeha anao ho an'ny Kanana, rehefa mandeha ho an'ny Kanana de mila mitondra olona ianao rehefa handeha ho an'ny Kanana. Zay le zavatra voalaza eto tamin'ny Abrahama Andriamanitra no niteny hoe mandehany ianao ry Abrahama, mandehany ianao miala eto makany amin'ny tany zay asehoko anao. Tamin'ny Abrahama izy no niteny Andriamanitra zany. Dinona nataony Abrahama? Tsy lasa izy nandeha rery hoe olo Sarai zay hono zany
nyseho tampoka andriamanitra hoe mandeha ony za andeha hoe mandehana ozy izy miala eto ka de velominareo a fa andeha tsy zay nataony i abrahamany e fa rehefa nte taminy andriamanitra hoe mandehany ianao ry abrahama mandehany ianao miala eto akany amy tany zay osehoko anao dia nitondra olona i abrahama niaraka taminy ary ny olona voalohany zay netiny abrahama de ny vadiny ny olona voalohany zay netiny tsy mbola nananjanako zareo tam'zany fa izy mivady zay ihany dikan'zay ny olona voalohany zay netiny iaraka aminy hoany kanana de ny ankonany ny olona voalohany ryavana malano raha isika le tiany filamatra hoe I will go andeha aho dia mipetraka aminao inko mipetraka amiko anko ny fanontaniana manao hoe izavy no andeha ary iza no oentinao iaraka aminao manahoana ny ankonatsika oetitsika ve ny ankonatsika saitsika reny no tapa-kevitra ny andeha hoany kanana manahoana ny vady manahoana ny zanaka reo no ankonana eto hoe abrahama de manome lesona lehibe ho atsika le avana malala ry fiangonana malala manome lesona sy ohatra lehibe ho atsika i abrahama satria netiny ny ankonany netiny niaraka taminy hoany kanana ny ankonany ny faharoa ao amin'ny andiny fahadimy any ao amin'ny andiny fahadimy dia ny tapany faharoa dia ahoana voalaza le ten'andriamanitra andiny fahadimy tapany faharoa mitondra ny saray vadiny izy sy mbola nisy olafa niaraka taminy netiny izy koa netiny lota de izy lota ozy izy lota voalaza ny ten'andriamanitra zanadralahany jereo tsara tsy sara vadiny ihany netiny abrahama iaraka taminy fa netiny anko lota zay tsiza fa zanadralany efa mitombo zany zao lay faribolana na le cercle familial ozy tsika le cercle efa mitombo ny olona voalohany de ny vady ny ankona zany aveo netiny anko lota zay tsiza fa zanadralany de io le atsotsika hoe fianakaviny abrahama i lota ry havana malala zanany lesona zay omeny ten'andriamanitra atsika raha miteny amitsika andriamanitra hoe mandehana miala eto hoany amy tany zay ho asehoko ho anao zay efa namboariko ho anao iza avy no entinao hoany am'izany toerana izany ny ankonana voalohany indrindra ary ny faharoa ny fianakavinao olona fahatelo tsy zay ihany netiny abrahama mahafinaritra le tantara fa mbola nisy olona iafa ihany ko ndaovaka itsika ao amin'ny andiny fahadimy any daona voalaza mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa noariny sy zay ny olona zay efa azony tao arana mba amin'ny fananany rehetra ary ny olona rehetra zay efa azony mario tsara io teny io ny olona zay efa azony tao arana aike zany nisy olona afa maro azony abrahama niaraka taminy azony de netiny niaraka taminy de ny fananany anko dia netiny niaraka taminy mampieritreritra ary mahafinaritra ny ten'andriamanitra I will go andeha aho mila miala zay voalohany mila miala aloha miala amy taninao miala amin'ny hafanao miala amy tranonao rainao
eto dia milaza le tena amin'ny andeha voalohany hoe miala amy taninao niavanao zisy niavanao sy ny tranorainao kanefa rehefa nandeha Abrahama nisy havana nenetiny lota zany nisy havana netina ary nisy olona hafa ihany koa nenetiny dika zay tsy hoe lozana ny havana sy ny fianakaviana tsy izay ny dikany hoe miala amin'ny havana tsy hoe lozana ny havana tsia ny fahotana no ialana ny fahotana no ialana fa ny havana sy ny ankonana fianakaviana eny ny olona hafa aza de mila taomina mila oetina ho any kanana zay nyvoalaza ny ten'Andriamanitra ary ny zavatra mahafinaritra le havana malala rehefa nanapa-kevitra ny andeha i Abrahama de inona ny zavatra niseho ary inona ny hafarany ao amin'ny andeha fadimy fontsika andeha fadimy de tapany farany de ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra dia niainga izy ireo akany amy tany Kanana de inona ny zavatra niseho ka tonga mario tsara ary te averiko tsara tonga tany amy tany Kanana izy niainga izy ireo ka nandeha ho any amy tany Kanana ka tonga tany amy tany Kanana tonga izy ravana malala tany amy tany Kanana izany akeo no fanariko ho amitsika rehetra am'ty sabata ity raha miteny amitsika Andriamanitra hoe mandihana miala eto ianao akany amin'ny toerana zay namboariko anao Jesosy de ny tany Kanana ny faniriko de andehanao miaraka amin'ny ankonanao miaraka amin'ny fianakavianao miaraka amin'ny olona zay efa azonao ary miaraka am'izay mombanao rehetra andehanao ary de ny faniriko ho tonga any amin'ny tany Kanana tokoa ne isika rehetra. Andriamanitra dia maniry indrindra ny ahatongavantsika any amin'ny tany Kanana. Tsy vakio ny tantaran'ny Baiboly fa ny tanjon'Andriamanitra de ny ahatonga ny olonany any amin'ny Kanana, tanjon'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Ary zany ankoa ny mbola tanjon'Andriamanitra amintsika am'izao ankehitriny zao de ny ahatonga tsika any amin'ilay Kanana lanitra. Ry havana malala Jauna voalohany toko faharoa de andeha maky ten'Andriamanitra isika. Jauna voalohany toko faharoa ny andininy fahenina de ahoana voalazany ten'Andriamanitra. Jauna voalohany toko faharoa andininy fahenina de ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe izay milaza fa mitoetra ao aminy izy de ahoana ozy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany. Andeha aho andeha ho aiza de andeha anao inona azadino le tantaran'olona anankiroa zay nijerevantsika tamin'ny voalohany fa raha manapa-kevitra ianao androany hoe tena resy lahatra ny am'izany ten'Andriamanitra zany aho fa mila mandeha aho mila mandeha ary mila miala ka mila tonga any am'izany Kanana zany de azadino tantarany Enoka sy Noa mila miara mandeha amin'Andriamanitra ianao. Tsy ianao reny mandeha fa ny voalohany mila zay tokony ho azonao antoka fa miaraka aminao miara mandeha aminao Andriamanitra mila miara mandeha amin'Andriamanitra ianao. Fa rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao de voalaza fa de hoentin'Andriamanitra ianao alain'Andriamanitra ianao. Rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao de azo antoka fa ho tonga any am'izany Kanana lanitra izany ianao. Ny boky anaparany any pejy 720 dia mitantara ny zavatra iseho rehefa miditra ka tonga any amin'ilay Kanana lanitra isika. De voalaza ao amin'io pejy io
fitopolo boky anaparany any fa omeny Jesosy satry diadema tsiraray avy ny olona zay tafiditra atongany am'izany kanana landro zany am'izay fotoana zay. De voalaza ny faminaniana fa lay satro diadema dia misy kitana ozy izy, ary samy hafa ozy izy lay satro diadema satria misy sasany tena vesara kitana ary misy sasany misy kitana vitsivitsy ihany. Fa zao ity azadiny ty teny ty voalaza amin'io pejy io 700 boky anaparany any de ozy izy azadiny tsy misy olona vovonjy any an-danitra ka tsy misy kitana ny satro diadema. Azadiny zany tsy misy olona vovonjy tonga any an-danitra ka tsy misy kitana ny satro diadema. Izay ane no natonga ny Abrahama rehefa nolazay an'Andriamanitra izy mandehany ianao miala eto amin'ny taninao hakany amin'ny tany zay asehoako anao, de nitondra olona i Abrahama hiaraka taminy, nitondra olona izy satria tsy misy olona vovonjy tonga any kanana lanitra ka tsy misy kitana ny satro diademany. I will go, andeha aho. Inona fanapa-kevitra ao am'ty sabata ity? Tapa-kevitra vienao ny andeha, tapa-kevitra vienao ny hiala, tapa-kevitra vienao ny hiara-mandeha amin'Andriamanitra, tapa-kevitra vienao ny hitona olona, hitondra olona hiaraka aminao ho any amin'ny kanana lanitra. Andeha hivavatsika ka ho tantelan'Andriamanitra amitsika tsiravany izany teniny izany. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra ao misaotra noho ny amin'ny teninao. Ny tanjonao aminay dia ny ala eto amin'ity tany fenota ity ho any amin'ilay kanana lanitra. Dia nanome ohatra ho anay ianao tamin'ny alalan'ny mpanomponao Enoka, Noa, i Abrahama zay niara nandeha taminao ary ny hafarany fiainany dia tonga tany Kanana i Abrahama ary nitondra olona izy niaraka taminy. Tompo, izany anko ny fanelinay ary izany anko ny fanapa-kevitray amin'ity sabata ity. Raha miteny ianao aminay hoe mandehany ianao miala eto ho any amin'ny tany zay ho asehoko anao, zay tany zay tsy mbola hita masonay, tsy mbola reny sofinay, naniditra tao am-ponay, ny fanelinay tompo de ny ho tonga any amin'izany kanana lanitra zany tokoa. Ary tsy zay rery any fa isy olona maro zay hoentinay hiaraka aminay ho any amin'izany kanana lanitra zany. Ny voalohany amin'izany ny ankonanay, avy eo ny fianakavinay, ary ny olona rehetra ary zay momba anay rehetra de tianay ho tonga any amin'izany toerana izany satria manomana fanasana ho anay ianao. Andro firavoravoana taio ny sambatan'olona ary taio ny tsirairay avy mba hanapa-kevitra ny handeha miaraka aminao amin'anaran'i Jesosy. Amen.